fitaterana eto andrenivohitra ny tokony ary nidina an-dalambe ireo mpitatitra efa navoaka ireo fiara-miogazana. Fampizinana ra-tsakafo teny Andranoro marary roa amin'ny 120 no mbola manaraka fitsaboana. Diabeny firaisan-kina 530 metatra ny rodoroa teny Analamagnitry Salardia. Manaritra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fitaterana sy ny resaka androany avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Iverina hiasa ireo mpitatitra eto andrenivohitra sy ny manodidina ho an'ny rampitso raha ny fanambarana nataon'ny solotenan'izy ireo taorian'ny fampiresahana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna io tolakandro io. Naharitra ora roa mahery ny fampiresahana teo amin'ireo solotenan'ny mpitatitra sy ny tompon'andraiki-mpanjakana maromaro ary ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindatsariny ny Arotanjona. Niantrana nanolona ny vavadiny lapan'ny tanàna ireo mpitatitra amin'ny taxi be eto Antananarivo rehefa samy niainga tamin'ny toerana misy azy avy. Antondrian'izy ireo ny ilazany etaeta sy ny olana mahazo azy ireo amin'ny mpitantana ny tanàna. Noraisin'ireo tompon'andraiki-mpanjakana izany nahitana minisitra maromaro, ny lehiben'ny faritra Analamanga ary ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo sy ny lefiny ny prefena Antananarivo. Ny solotenan'ireo mpitatitra izay nilaza ho iaran-tsindry. Mpiara-miasa ao anatin'ny raharaham-panjakana no manao tsy mety ka ireo mpitantana aty ambony foana no voatonontonony hoy ny fanazavana ireo mpitatitra. Misy ny olona tezinareo manao zavatra tsy mety any amin'ny asany dia ny aty ambony foana no voatonony hoe baika vanina izy. Fa kosa ny akabiasa hita masoko ary mety azazy izy rehetra fa ny polisy nasionalina tompo dia mijery inona le ato miary efa mahanazavana izy dia miteny izy hoe andao any ianao mandeha amin'izay rehefa tafakitriny olona. Fa mialatsiny ahy tompoko amin'ny andriamatoa lehibe tetema iny fa mbola tsy nanaiky fanazavana zay teny mahita eny an-dalana teny fa vonanazava sady mandray papier zany manontany fa ahoana lehibe dia misoratra ao anatin'le fisy hoe refusy ny papier. Raha mahazo atao koa masa voakely amin'ny teny gasy fa voaka madinika voaka sahira le matetika tena soferana taxi be ireo tsy mahiteny français daholo le kabiasa amin'ireo. Dia andeha aleto izay marina tena tsy fidinany tokoa ny hoe andeha ateny ny patroa manakoanina fa tsy tafapaka any amin'ny patroa sy ny lehibe coopérative ny zavatra mahazonay izay no nahatonga anay hivondrona nandeha nakatia hitondra fitarainana. Anankiray tsisy hoe angamba kosa aloha tsy misy zany hoe raha isaky ny mandeha dia andeha taraina ty tsy misy zany fa misy fomba fiteny taona hoe rehefa feno ny kapoka dia mihoatra ny raha. Efa tsy zaka tsony zany izy nahatonga any vondrana ialana tsy be lehibe tokoa raha tato anatiny ato hoe fankalazana ny fetim-pirenena ny tonso zavatra miala tsiny tompoko hitondra fotoana. Matetika no ahitana trangana fandoavam-bola eo no eo ataon'ireo polisy misava taratasina fiara. Trangany seho teo Anosibe izany ary vola tsy toko soforoana no takiny ireo polisy hoy ny fanazavana. Tsatsaka tema izy dia natokatiny ireo sainky dia avy nakany papier izy tonga dia mitsipaka teo Anosibe matsaka izy anatoavana anazy fa ianay fotsiny izy tsy saikitra fa fianakaviana sa. Ny tranga tahaka izany no tena olana ary raisina ho kolikoly hoy ny PDS. Ao amin'ny komina ihany no fandoavam-bola ho an'ny sazy fa tsy eny amoron-dalana hoy ny fanazavana. Tsy fantatray koa inona ny antony nanasa zay olana anao tamin'izany fotoana izany. Tokony ho fantatritsika mpitatitra zany satria zay kolikoly zay raha tokony ao raza amin'izany androany zany dia miantra amin'ny sasy satria tsy ara-dalàna no tena anarabe izy nandoavana azy zany. Tany tsy misy fampiaran-dalàna dia midika ho tany tsy misy fanjakana ary andraikitry ny polisy no mampiatra ny sazy hoy ny teo anivo ny filaminam-bahoaka. Efa nisy ny fampafantarana tao anatiny 9 volana. Nandritra izany tsy nisy fisavana sy ny PR hoy ny fanazavana. Mba ifampirenana ampirenana fampitokisana tao amin'ny tany filaminana sy ny mpitatitra sy vahoakan'akabe dia nakan'izay fandaminana izay araka ny painalevato misy hoe atsara ny PR dia natsara fa kosa tamin'ny toerany PR dia fanabeasa mbola nabe zao kosa
am'izao tsika resaka zao mbola misy taxy be mpanikana tao anaty hoe mbola an'izay ngamba kosa efa mafaky efa taxy be mafaky anaty hoe mbola natany filaminana nampiaraka foana tsy nanasazy tonga le mbola manaraka mbola misy any le fiangalana fiangalana koa raha manomboka amin'ny primus makany amin'ny terminus impimo mantialalana fa tsy manasazy zay manakipo maso zay impy ny fourrière dia tena hoe infraction de mise en fourrière fa kosa misy ny infraction multiple zany hoe raha mitabatabatra misy manety varavara na eo amin'ny place miteko le fourrière ho azy atelo andro anatina lana minimum à 10 jours souvent maximum tsy marina kosa zany tonga ny langariage zany ataovany kasikasy fiche avao taxi be nakay garantie raha 2000 fois firy fois 10 tsy amoka ny langariage zany mihitsy na andehbaka loanarona fa misy malapotsina resaka fotsiny eto mampiaka ngely fotsiny natao mialatsina amitermaso satria zay natao tany filaminana mampiaka lalana izay ary fanjakana tsy misy tany filaminana tsy fanjakana ny anara zany fa hitady vahoaka na tsika eto mitady vaholana tsika eto dia zao nanaovantsika azy vaholana iny efa nakombolana fa napetratrana tsy possible mihitsy zany polisy tsy mampiatrana anazy moraisina ny andaity polisy mitety polisy fiapeto omba amifahefany DGPM zany moraisina ny andaity taranisy tokoa zay etika kolikoly zay manana zany ndraiky zay sy fahefana manana sazy izy miraha lavaka ny tena raha misy ny tokony menomenina voalohany sy dia ny coopérative hoy ny faneho-kevitra manoloana ny fandoavam-bola matetika nefa adisoan'ireo mpamily no mahatonga ny fanasaziana kanefa tsy mety andony vola ny coopérative ka izany no mety olana ho an'ireo mpitatitra magagana anatin'ny toro tantara raha misy ny tokony menomenina dia coopérative satria zao madovo fa tsy haiko fiarahamonina roa mandefa malika lalàna ka rehefa hita le coopérative fa tsy faute bête narona izy dia narona sy mandovo dia mety izay izy satria nareo tsy mety fosasiana ny tena aloha zanatyle tantara tsy fanasasiana dia lasa lalàna lay tsy fampialalana lay tsy fampialalana mikotany mety amintsika lay tsy fampialalana fa kosa tsy mety avahoaka rehetrarehetra tsy matadala ataotsika samy tompona ndraiky tena manana bokina ndraiky tianareo arao mety prieniny firy taxi be no mavita manaty tanteraka sy manaja ny bokina ndraiky firy miaraka ny primisy ka tana terminisy firy izy amy fahilavety za izy amy narosa olazy manakeny reto izy aminay polisy milaza azy marina dikan'izay zay sonarona tamintsika ny aoka torabako misy zany polisy tsy mety ka misy koa nareo mpandika lalàna dia atao azy zany mitady vaholana anaraka hojerenay ny avety aminay polisy reny fatona polisy fa ny anareo ajao ny bokina mety lalàna efa niatra rehefa nolanin'ireo mpanolo-tsaina ny tanàna tamin'ny taona 2024 ireo miandra ireo hoy ny teo anivony DTMU raha miditra fourrière ilay fiara dia misy an'ilay atao hoe frais de transport 200 000 ariary izay vao nitenen'ny VB2 teo hoe hofoanany zany io aloha provisoirement akoatran'izay a dia misy an'ilay amende forfaitaire tenentsika teo hoe 2000 ariary par chevaux par jour dia ny farany a misy an'ilay frais de gardiennage izay 150 000 ariary par jour ao a ny sazy mafesatra indrindra dia 10 jours ny sazy maivana indrindra dia 3 jours ny famaritana ny sazy a tsy lay mpanasazy araka ny tenen'ny chef de corps teo tsy lay olona manao verbalisation eny an-dalana no mamaritra ny sazy io fa misy tompona ndraikitra atao amin'ny commune zany tsy maintsy anontaniana hoe atao firy andro ty sazy tya dia izay no ampiarina ny mandray vola nareo rehetrarehetra reo angamba tsy mbola nisy na anankiray ary ka zany nandray vola tany aminareo raha misy dia teneno eto
misy minisitra be be tonga dia tele leto mihitsy hoe lahy mihitsy ny naka an'ilay volana fa tsy mbola nisy zany dia TMU sy ka ilay dia TMU angatahanao ary ka tsy fantatrao ny volalohanareo tsy ny dia TMU no mandray an-tanana azy fa direction hafa dia ilay arrêté municipal mamaritra an'ireo sazy ireo jereo fa mipetaka eo amin'ny rindrina ao amin'ny porte 37 eo dia afaka miara-mikajy an'ilay izy amin'ilay olona ianareo amin'izay fotoana izay. Raha mikasika ireo sazy voalaza fa miompampana dia nilazany teo anivon'ny commune Antananarivo fa efa misy ny faanapahan-kevitra niraisina momba izany. Ny fitantanana ny tanàna aloha no mamaritra ny sarantsazy. Mbola nanay commune omaly tsy apetaka ntsony le sazy 200 000 ariary le sazy voliera iny dia nanaiky daholo rehetrarehetra teto ary nampatsahivonay amin'zareo fa misy vola lohanareo any amin'ny coopérative dia lazaina rehefa lasa ty amin'ny commune nefa tsy tonga ty amin'ny commune zay zavatra zay jerena teo zay maly dia efa nanao ezaka zany zay eto amin'ny commune fa magaga hoe tsy tonga any aminareo le tatitra zay ny zavatra tena magaga satria misy zavatra hafa zany fa tandremo fa ny zavatra ohatran'izao anaroatran'ny olona anakorotanana dia nareo ndray no voatonona ao anatin'ilay zavatra. Efa nanomboka ny sabotsy lasa teo no nisy ny fiainana teo amin'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana sy ny mpitantana ny tanàna ny toy omaly tamin'ireo filohan'ny coopérative izany nanamafy ny PDS fa itoy ny fampidiniana aoriny ny fetim-pirenena mba ahafahana mitondra vahaolana maharitra. Nisy ampahany voavaly miaraka tamin'ny président coopérative omaly izay ny antony iverentsika fampidikam-bolona davatra avoakana tsaratsara ireo sazy sy ny volano isaky ny sazy zay ny fanaratsika eto dia nagavanareo kosa fa hiditra amin'izay tsika tsototsika labezany fa voavita ny fetim-pirenena mikatroka momazay tsika raha ohatra manaikinareo iverina iasa mpilaminana ho am-tombontsoa vahoaka fa tsy am-tombontsoa amin'ny commune vahoaka no karakara iaolokoke ary zay koa zay tao niveau commune tsy maintsy tadhevitra rehefa tsy manana hevitsitsika omena ny vahoaka ahoana tsy mampilero antsika lero vahoaka mandeha tongotra Antananarivo no nina no resaka sazy le sazy natao angety akabetsany tena sazy nataonareo fa tsy hoe sazy mifolotolona fotsiny io nge mahatonga sazy eritreretinareo naroe zany dia zavatra tsy tokony edinany le sazy raha manaraka lelanana dia raha tsy mipetraka kory tsy tokony question kory zany fa nareo tonga dia le sazy no manaheranareo satria tiadika lalàna tsotro zao nareo zany. Taorin'ny fampiresahana nandritra ny adiny roa mahery teo amin'ireo tompon'andraiki-panjakana sy ny solotenan'ireo mpitatitra dia resy lahatra ireo mpitatitra fa iverina iasa manomboka rahampitso. Mazava nandray anay izy ireo ampanajana fa tsy nanilitilika anay ary ny amin'ny fitarainanay izy dia manome toky izy ireo fa andray fepetra amin'ny didy jadona zay tsy mety rehetra eny amin'ny lalana eny fa kosa manentana atsika mpamily sy ireo severa rehetra mba tsy hanome endrika ratsy ho an'ny mpitatitra rehetra andika lalàna fa mitovy amin'ny makotsika ny mpampiatra lalàna sy tsika zay arany lalàna misy tsika mandika lalàna ao anatin'ny zotra anankiray anankitelo na efatra dia ny zotra manontolo voatonona sy ratsy daholo ohatra zany koa zareo zay atao hoe mametraka ny lalàna misy anankiray na anankiroa manararo-pahefana dia ny aty amboniny no voatonona ho fihezitro ny teny lamina tompoko ny zavatra zay mifampiresahanay tato fa dia miverina miasa zany izahay manomboka amin'izao ariva zao zay voninay hiasa fa ny rahampitsy kosa zany ho an'ny daholo be raha azo atao dia manainga mpanajana mba hiverina hiasa fitateram-bahoaka izahay eo amin'ny zotra 64 dia matoko hoe voaray ny tatitra zay nataonay dia miverina hiasa zay rahampitso
dia manainga ny namana rehetra zany hiverina hiasa ampilaminana sy ampitiavana hitatitra mivoaka mba hitrehantsika nyity fitim-pirenentsika ity fa mangataka kosa ho an'ny mpitandro ny filaminana sasatsasany zay mandray vola ho an'ireny piklenda reny a zany hoe le manao frehana 2 arivo sy 3 arivo dia aloha mba ho foanana fa ho aloha mba ho an'ny mpandoha lisansa sy mpandehotra mpanjakana ihany ny fitaterana zotra tompoka andrasana arak'izany ny toyny fa arak'izany dia nampiato tanteraka ny asan'ny ankamaroan'ireo fiara fitateram-bahoaka teto andrenivohitra tamin'ity androany ity nidina andalambe ny bahana lalana nanakana ireo mbola niasa ary ny tanjojotra ny azo ny lapan'ny tanàna Antananarivo ny takiny anajanonana ny fanasaziana ataony eo anivony DTM ny amin'tinana izay rehetra izay tantery ny Narcisse Karazafy Sarsindratsariny Mathieu Prince. Tsy niasa fandroso tamin'ny fitokonana ireo fiara fitateram-bahoaka rehetra androany nisy ihany ireo fiara fitanterana mbola niasa ny maraina teo saingy nametraka sarandalana ho 2 arivo ariary niteraka fikorotanana teo amin'ny andavanandro ny mponina zany satria misy ireo miasa lavitra tokony miova zotra indroa vao tonga ny amin'ny toeram-piasana mipetraka eny Tsimbazaza ohatra ireny mpianakaviana ity ary miasa eny Akadikely Ilafy tsy maintsy nandeha tongotra ny tena ny azo ny toeram-piasana raha ny fanazavana. Ny alatany Tsimbazaza efa nandeha tongotra nakeo anosy makeo Analakely makeo Ambohitsiry ndray makety fa tsisy mandray mihitsy le bus zareo mandray ihany fa lafo be le frais bekariny le frais hoe 2 arivo ny tsisy tapadalana nefa za zao any Akadikely Ilafy amin'ny asa ampomaniko izy zao nandefa message hoe tsy hatramin'izao mbola eto foana dia tseko izay farako eto na hiverina na ahoana tsy ihany fa tsy raidray kely dia fanisinisika be efa ho asa sakadiny aho zao ny tety efa mipindrahare impiry zao ray 2 telo efa inenina angamba zay mipindrahare efa ora iray no niandry fiara fitantera ny tiray mpianakaviana avy eny Anjanahary ny kiasany hoe ny sabotsy namena ny tenany nanapa-kevitra ny hiverina ody izy rehefa tsy nahita fiara teto Ambohitsiry. Za zao tamin'ny efa dandray zay alinasy tsy fantatra fa dia raha mahita fotsiny iainan'ny rehetrarehetra dia iainako miainga avy any Anjanahary dia nandeha tongona nakety tsy nahita mihitsy hoe sabotsy andeha odika janona eto dia verin-dalana zany. Nisy ireo fiara mbola nanohy ny asany maraina avy any ambanivohitra ka tsy nafantatra ny fisian'ny fitokonana androany nitondra izay olona zakany teny amin'ny lalana ny lalovany ary tsy niverina ny asa tao aorian'izay raha ny fanazavana. Tômôbila tsisy mahatonga le tômôbila tsisy le hitanao le ao le BTM amin'le disy mamely be izy moa zava-porera le tômôbila dia sy vety tsiray tapitra izao aloha zay mahatonga any manao ny zavatra io any ambanivohitra avy namonjy fahoriana dia tsy nafantatra ninina dia voaka maraina fotsiny dia zao azo ndandeha tonga dia any dia ataoko Akadikely ny farany dia tonga dia mody ao an-grasy. Ora vitsy tao aorian'ny fitokonana dia nisy ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mpamily sy ireo mpanampy ny mpamily takian'izy ireo ny analefahana ny sazy omeny DTMU nambaran'izy ireo fa tsy ny filohan'ny kooperativa rehetra ny tonga ny vory teny amin'ny komina Antananarivo renivohitra omaly no mafisiny afavon'izy ireo ny anova ny fomba fiasa ary anaja ireo mpandeha. Ie voalohany indrindra aloha zany ny antony idinan'reto mpitatitra an-dalambe reto noho ny tsy arazarana ataon'ny mahavisatroka sy ny DTM io misy zany na ohatra hoe tsy olana enjana loatra ary zany dia mandoa 7 millions le fiara nefa ataon'ny chauffeur sy réservera ahoana ny andohan'izany misy zao ohatra hoe varavarana misokatra fotsiny dia zany dia 7 millions takina amin'le mpitatitra ireo mpitatitra ireo zany mitaky ampitonindreo mitaky ampilaminana tsy manakorotana tsy mandoa pneu mba mitaky zany zay hoe mba alefahana araka ny tokony ho izy zany ny sazy tokony atao mba mifanaraka amin'ny zavatra atao zany ny sazy mahazo zany anefa sy manambara fa hanao zavatra baranany ireo mpitatitra ireo tsy hoe mametraka hoe tsy anara-dalàna zay fa mba misazy mifanaraka amin'ny zavatra ataon'ny mpitatitra zany ny tokony azo anazy. Voalohany indrindra ihany koa ny resaka contre visite zany takin'ny kooperativa sasany zany zay ngamba tsy voanjo tany angamba omaly eny tompoko manaiky satria olona mamelombady amanjanaka daholo ireo androany zao tokony asa dia tsy miasa nefa ny malagasy nefa malazany amin'ny hoe ny an'androany dia davin'androany. Nasehon'izy ireo ihany koa ny Rosia ny volany takina tamin'izy ireo avokatra ny fampidirana ambala-pamonjana ny fiarany. Zay tsy manaka tsy hoe mandany le sazy fa le sazy disy trop loatra mety io mipirova misy pirova kasi caméra tazana caméra ve le sema ao 1 million 1 million dia sanina aloha lefa zao
io ohatra hoe sironambo reo a fa nanosika le olona niakatra tao arina dia nanazava efa nanazava zay nangataka fanazavana tsy nanakitsy fa tonga dia contravention tonga dia nosompatsan'izay a 2,5 ray 12 tobile raha 12 tobile tokony 220 000 efa tarivo sy 2 alina fa maninona kosa natao a tonga dia misy amin'ny forera 10 jours lasa 240 000 francs tsy mety antzakana atao ariny nidinika natao teny amin'ny lapan'ny tanàna dia mbola ny tanjozotra ny azo ananosopatrana izay toerana misy ny braofoy ben'ny polisy munisipaly ireo mpitatitra ny kiasa niditra ankeriny tao an-toerana sy amoaka ireo fiara mbola no tanana mbala-pamonjana nampidiriny ireo tompon'andraikitra ireo solotena enina tamin'izy ireo ary navela malalaka nijeriny toerana sy nanamarina fa tsy nisy fiara no tanana teto an-toerana ka izay ny atony nangatana hoe mbola misy forera ato dia nijerena tsy natoko zany reo namana sy tapaka hoe aloha jerena mazava tsara mihitsy fa tsy matoko zay satria araka le fitenenan'ny taolo manao hoe tsy matoko saka fatrondro loka dia izay ny atony nanazavana hoe ny amakavakana ny fotony ony a ny raviny ahitana fotony ka izay ny atony nandehanana nakety tsy nahita napakevitra raisinay zany a dia niangavinay angataka tsika mpitandro filaminana miaraka amin'ny teny eo zay moa zany tena miteny manamafy anazy satria fa hoe efa tsisy tsony ao afaka anareo mpanao gazety koa afaka manapirofo aminazy hoe tsy nisy tao fa zay niaraka tato satria hitanareo fa izy moa araka amin'ny fitenenana hoe maimbo ray satria efa hitanareo atreny amin'ny lapan'ny tanàna ireny nataony atapaka tao ariny fionana tamin'ny filohan'ny délégationna manokana ny tanàna n'Antananarivo ny tolakandro teo moa fa hiverina hiasa ihany ireo taxi be ny ariva teo ho an'izay vonina fa mbola manodidina hatrany izay vaovao izay dia fiara bebisy photon 270 teny avoloha no navoaka ka nahetsika hitatitra olona mamiam-poana ato anatin'ny 2 andro manoloana ny fitokonana ataon'ny taxi be eto Antananarivo sy ny faritra manodidina noraisina vonjomaika ny fanapahan-kevitra hitsonjovana ny mponina amin'ny fivezivezena mandrapisiny vahaolana izay vokatry ny fampiresahana eo amin'ny mpitatitra sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajana nandalo fikarakarana manokana ireo fiara mialohany nampiasana azy androany toy izao manaraka izao kosa ny fandaminana ho an'ny zotra andehanana ireo bus be ireo izay misy fiara telo avy isaky ny aksa voalohany ampefilo itosy aksa faharoa anosy ampitatafika Fenorivo aksa fahatelo 67 hectare vato be ambohitro manjaka andrano tapahina aksa fahaefatra andravoangy ampasapito ambohy mangakely ambohy malaza aksa 5 knapsa ampefilo ary anjomakely aksa 6 ambodivona anala mahitsy sabotsinamehana aksa 7 anosy domaine ary alasora aksa 8 analakely 129 sy ambohipo aksa 9 anosy radio ambohijatovo ary ankatso aksa 10 kosa ankatso sy 67 hectare aksa 11 antanimena ambohy manarina ary ivato aksa 12 petite vitesse anosy-patrana aksa 13 fasika ambody divoire ambohy mangakely aksa 14 ivato sy ambotry manjaka mbola eo amin'izay tontolo ny fitaterana izay hatrany mitaky ny fitoviana ireo mpisehatra rehetra eo anatrehan'ny lalàna ireo mpisehatra amin'ny fiarakaretsaka hoy ny fikambanany FTR tamin'ity androany ity nisy ihany koa ny diabe nataon'izy ireo androany nanaovany antsoavo amin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo mba hijerena ny olana miantra amin'ireo taxi ville ireo simba ny asa fiveloman'izy ireo raha ny fanazavana eo amin'ny rindrantsariny ny arotanjona drive, pikla, rapide, taxi moto santionany amin'ireo olona atrehan'ireo fiarakaretsaka eto an-drenivohitra efa antaonany maro ireo hoy ny eo anivo ny fikambanan'ireo mpitatitra fiarakaretsaka takin'izy ireo ny fampidirana an'ireo sokajy mpitaterana ireo ao anatiny ara-dalàna ary anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny komuna Antananarivo renivohitra izany tsy matahotra fifaninanana ireo mpamily taxi saingy mitaky ny fitoviana eo anatrehan'ny lalàna hoy ny fanamafisana efa ela amin'ny fitakinay momba an'ireto taxi tsy ara-dalàna drive pikla rapide ny taxi moto hoe ampidiro anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ireo fa zay tsy matahotra ny fifaninanana ny ato amin'ny commune zay andehanan'ireo zotra tsy manara-dalàna ireo nefa minitsy mijery minitsy mahafantatra minitsy malala fa ohatra miteny zay dia tsy mahazo valiny mafapo nanao fihetsiketsehana ihany koa ireto mpitatitra taxi ireto androany mba anehoana ny fitakin'izy ireo ankoatra izay
dia mitaky ny fanatsazy ho an'ny fanagiazana fiara ihany koa izy ireo raha ny fanamafisana. Famroso amin'ny dingana ho fanarenana ny kompania Air Madagasikara hoy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro androany. Zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fananana kompania amin'ny anarany ka antony ilofosana amin'izany. Mbola misy kosa nefa ireo dingana araina vao afaka anao ny sidina ivelany ny kompania mpitaterana anabakabakio raha ny fanazavana ihany. Rindra tsara ny aratanjona trandry no hitaterantsika izay vaovao izay. Raha ny tetikandro dia ny 1 Novambra izao dia misy vokatra sy masoandro mihiratra ho an'ny kompania Air Madagasikara hoy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Enim-bolana no ny fanarana tamin'ny tale general vaovao ho fanarenana ity kompania izay manana ny maizy azy eo anoloany ny fiandrianam-pirenena hoy ny fanamafisana. Na izany aza, maro ireo dingana tsy maintsy arahana atongavana amin'ny tanjona napetraka satria potika tanteraka ny Air Madagasikara hoy ny fanazavana. Sous redressement judiciaire ni Air Madagasikara. Midika izany fa ny juge commissaire sy ny syndic no mitantana ny Air Madagasikara. Izy ireo no nanapa-kevitra ny hidirana amin'izay location assurance izay mba ahafahana manarina an'ireo trosan'ny Air Madagasikara. Dia mazava nisy ny didim-pitsarana izay nivoaka tamin'ny volana aprily, volana mai moa izy teo raha tsy diso, volana mai izay mbola manohy an'izay location assurance zay aloha mandrapa ahitana an'izay hoe lalana ivoahana amin'ny hidirana amin'ny Air Madagasikara izay. Izay no antony mbola nanavozana an'ilay contrat location assurance ny Madagasikara Airlines fa kosa tonga dia olona vonona ny anao izay ivadiana any amin'ny Air Madagasikara no napetraka teo izay hanavao ny fomba fitantanana rehetrarehetra satria tena tsorina aminareo gabo raraka tanteraka tao amin'ny Madagasikara Airlines nanaova ny mpitantana teo aloha azy. Mbola ho avy ny atao hoe conférence de presse mety ho ataony eo anivon'ny orinasa Madagasikara Airlines mba hamantarantsika vahoaka malagasy hoe inona tokoa ny zavatra natao tao. So dia satria eritreretin'ny olona lasa manao alakibika tsy tiako tarehan'le mpitondra teo aloha fotsiny zany izahay fa ho avy ny pirofo sy ny zavatra hoe mifantatry ny vahoaka malagasy hoe inona ny zavatra natao tao. Ankoatra izay dia natsangana ny task force ahafahana mijery ireo olana maro lafy ho fanarenana ity kompania-pirenena ity hoy hatrany ny ministra. Ireo zany dia nangalana an'ireo azo lazaina hoe manam-pahaizana na expert moa zany anivon'ny ministera tsirairay dia nananganana commission anankitelo, commission juridique, commission technique ary commission finance izay hijery ny fomba ahafahana manampy amin'ilay fandehanana makany amin'ilay Air Madagasikara. Zay zany no asan'ireo commission ireo ary mifameno amin'ny plan de redressement izay eritreretiny ny mpitantana ny Madagasikara Airlines hitondrana an'ilay kompania zany hoe aiza no atao, inona daholo no atao, efa mieritreritra ny anao régional, efa mieritreritra ny anao international, zany rehetra zany mieritreritra ny anampy flotte, zany rehetra zany efa anatin'ilay plan de redressement izay eritreretina ao anatin'ilay izy. Zotra anatiny aloha no ataon'ireo fiaramanidina miisa 5. Mbola misy dingana araina kosa amin'ny fikasana anao sidina ivelan'ny Madagasikara. Raha ny fanazavany ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ihany. Hatreto aloha zany mbola io volana national io fa araka ny teneniko anareo misy planification tsy maintsy atao daholo zany rehetrarehetra zany. Ary itsika rehefa nijanona teo aloha teo dia tsy maintsy misy fifandraisana amin'ny firenena izay andehanantsika ihany koa. Dia zany rehetrarehetra zany misy correspondance administrative tsy maintsy atao. Efa misy ny fifampiresahana amin'ireo firenena izay hifandraisantsika dia ary izay zany zavatra zany tsy maintsy misy fepotona izay apetraka ao anatin'ilay izy mandrapa tonga n'ilay inona moa zany moment opportun izany hoe ilay fotoana tena ahafahantsika manao an'ilay izy zany dia alamina daholo izay le misy tetiandro zany tsy maintsy arahana ao anatiny. Tsy fitaovam-pitaterana tsotra fotsiny fa stratezika ho an'ny fampandrosoana sy ny fiandrianam-pirenena ny Air Madagasikara ho ihany ny fanazavana. Manampy amin'ny fampifandraisana ny faritra, ny fampiroboroboana ny fizahan-tany, ny fanohanana ny toe-karena. Ankoatr'ireo, reharehy
ny maha-kompania-pirenena ny Air Madagascar ka antony ilofosana amin'ny fanarenana azy ho an'ny Madagasikara raha ny fanazavana. Tontolo ny fananantany kosa miditra amin'ny fanavozana ny fananantany sy ny trano fonenana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Manoloana ny olana manodidina ity resaka ity, miverina amin'ny fanjakana malagasy avy hatrany ireo tany nobodoin'ny mpanjanaka manerana nosy ary averina amin'ireo malagasy nanajary izany. Hoy ny ministry ny fananantany androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikonam-pirenena momba ny fanajariana ny tany, ny fananantany, ny toeram-ponenana sy ny trano fonenana Tetsy Ivato. Efa misy ihany koa ny fanamboarana ireo lalana mahakasika ireo tany misoratra amin'ny province sy ny volavolan-dalàna mikasika ny fananantany eny anivon'ny anteny miram-pirenena izay tondra fanatsarana amin'io setra io. Voarakitra ao anatin'izany fa tany mirefy 5,000 metatra toradroa vao entina miakatra eny amin'ny ministera ny fikarakarana azy raha toka 10 metatra toradroa izany teo aloha. Mijanona eny anivon'ny distrika sy ny commune ny fikarakarana raha tany latsaky ny 5,000 metatra toradroa. Ankoatr'io ny votrana nandritra izay ihany koa fa tsy misy tompotany afa-tsy ny malagasy ka foana hatreo ny zony vahiny na maharitra na nandova ny tany. Ho tanterahina manerana ny commune rehetra ny opération dominale concentré ary isy ny petadrindrina aneo ny sarin'ny fidinana ifotony ataon'ny mpiasan'ny fananantany. Misy ihany koa ny ezaka mba ho maimaim-poana taratasy fanoratana tany amin'ny alalan'ny fandovana. Miantso ny firaisan-kinan'ny vahoaka malagasy ny mpanolo-tsaina avo mba hiaro ny tany indrindra manoloana ny fiazakazany ireo vahiny eto amintsika izay manao fitrandrahana tsy ara-dalàna. Fotoana izao andiniana sy amolavolana miaraka ny vinana petraka dia ny ananan'ny Madagasikara fananantany vaovao azahoany olom-pirenena rehetra tolotra amin'ny fananantany. Tontolon'ny politika mampiadevitra ny fametrahana politika sy tetikasa maharitra ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny antoko-teza tokony tsy handray fanapahan-kevitra mety hamatotra ny fitondrana ho avy ny fitondrana fanavozana. Mbola isy manko ny fifidianana amaritana ny lalakizoran'ny firenena raha ny fanazavan'ny Antsipriana izay. Eo amin'ny rindran-tsariny ny Arotanjona. Tokony tsy isy ny fifanarahana mamatotra ny firenena ary tokony tsy isy ny fametrahana politika lavitrezaka ho an'ny fitantanana ny firenena ao anatin'izao fitondrana fanavozana izao, hoy ny antoko-teza. Miaina ao anatin'ny teteza mity Madagasikara amin'izao ary tsy maintsy mbola andalo fifidianana. Iarandrehetra mahalala fa izay filoham-pirenena voafidimbahoaka dia anana ny fandaharana asany manokana ary mety tsy hifanaraka amin'ireo politika sy ny tetikasa maharitra ataon'izao fitondrana izao izany ka vao maika anahirana ny firenena. Ho ihany ny antoko-teza. Izo anao concertation nationale torapo be dia be no atao eo. Nefa zay rotsaka eo manana programme izy. Zay atolony amin'ny vahoaka. Lany amin'ny programme iny ino no tanterahana fa censé izy anao an'le torapo be ry fotsiny. Fa ny tokony atao dia mametraka conseil national la politique. Ny hery rehetra acteur politique rehetra na parti politique zany na société civile zay miantsetra ny ara-politika dia mipetraka ao anaty constitution le conseil national politique dia io no manao suivisme miadevitra afaka manao proposition de loi amin'izay hitondra eo. Sahala amin'izay koa mikasika ara-sosialy sy ara-toekarena. Atsangana conseil national économique et social et culturel dia ao daholo ireo acteur socio-économique et culturel rehetra no mipetraka syndicat, patronat, ny mpandrarà, ny tantsaha dia ao ireo no miadevitra sy afaka manao proposition de loi ho an'izay fitondrana toy rehetra eo nizaniza dia amin'izay fotoana izay ireo ihany no zavatra tokony apetraka any anaty constitution dia ireo ihany manao suiviany ny zavatra izay toram-po rehetra atao amin'io concertation nationale io. Dia tokony ireo ataontsika hoe ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena no mijeriny hoe reto ny problème eto amin'ny firenena izao no tokony hamantsika ny olana fa tsy ataotao fotsiny araka izay eritreritry ny fitondrana sy ny FFKM sy ny sisa fotsiny dia lasa ohatrany hoe anaterakira fotsiny zany ny sasany. Tokony tsy hanefa mialohan'ny safidin'ny vahoaka ny fitondrana fanavozana. Aoka ny vahoaka no amaritra amin'ny alalan'ny fifidianana ny lalakizoran'ny firenena fa tsy politika maharitra apetraka mialoha ka amatotra ny fitondrana ho avy ho hiatrany ny antoko-teza. Fa miantso ny ampitsaharana ny disadisa politika volen'ny mpanao politika ny filohan'ny antoko kintany Madagasikara.
mila vana maika hoy Christian Tabera ny olana misy eo amin'ny mpitatitra mba ahafahany malagasy mankalaza ny antsaramanitra ampitoniana no mafisy ny fanivokon-antom-pirenena ihany hanova olana ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Narcisy Karazafy sy Mathieu Princino mitondra ny Antsipriana izay. Misy antony matoa manao fitakiny ireo mpitatitra, misy antony ihany koa anefa matoa ireo tompon'andraikitra mitarika ireo mpitatitra any amin'ny fampanarahan-dalàna raha ny fanazavany ny filohan'ny antokitany Madagasikara. Manoloana ny zava-misy, miantsony amin'ny sy ny fifampidiniany eo amin'ny lehiben'ny kooperativa sy ny ministeran'ny fitanterana ary ny komuna Antananarivo renivohitra Christian Tabera ho fitadiavana vahaolana. Za tsy milaza hoe diso ny olona zany tsy mitakitaky fahatany satria efa sambolon-dehibe ao anatin'izay sehatry ny asa zay zany ka matoa zareo satria vola miditra amindreo isan'andro ane ny asandreo fa matoa zareo zany misy révolté mitaky dia ny zavatra ataoko antsoavy zany amin'ny fitondram-panjakana zay manandrify an'izay dia ny mampiantso ny lehibeny regny coopérative regny hoe ahoana gn'andamignana an'izay satria akatoka 26 asika zao fetiny malagasy raha managna eo sisy agnavagna nizaniza sisy mifagnilikiligna fa ny anazy zany avy aty amin'ny atokitany Madagasikara zay CRN zany milideny zay zay aty dia ny fampihavanana ihany dia nitondrana any amin'ny fitoniana za zany eto manao appel amin'le tompon'andraikitra aho manandrify dia ampanatsona reny olona reny dialogue ihany mamaha olana fifampiresahana ihany mamaha olana. Mila fitoniana ny vahoaka malagasy amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao ary manana zo hanao fety sampatra ny malagasy hoy ny fanehoan-kevitra ankoatra ny fitokonana nataon'ireo mpitatitra dia miantso ny filohan'ny antoko politika rehetra ihany koa ny tenany mba hanajanona ny fiantsiana politika mazava ny tenin'ny filoam-piangonana hoy ny fanamariana ka antsoina ny rehetra indray anjara amin'ny fikoanan-doha ny lalan'ny fikoanan-doha irery ihany mantsy no ahafahana mizotra makany amin'ny fampihavana ny pirenena. Aparan'izay moa resaka déstabilisation amin'ny apart resaka politique igny wala politique nay sambogny vavabenay aty igny fa manao antsoava zany amin'ny chef de parti na vondrona parti mba andao aloha sika se concentré eky amin'ny fetim-pirenena sika aty azonao ny appel à la nation zay nataon'ny ray aman-dreny amam-panahy omaly dia efa tsisy agnavokavahana zany ny concertation nationale dia andao samby hitsofoka andray anjara agnatin'igny appel à la nation zay nataon'ny ray aman-dreny FFKM regny zay hoe élargissement moa zany tiantenena hoe ny hery rehetra ho izy dia samby mandray anjara ao avokoa dia iny lalan'ny concertation iny ane nisy ny lalan'ny réconciliation nationale le. Mikasika ny fikoanan-doha dia miantso ny FFKM hisokatra bebe kokoa amin'ny finoana hafa ataony silamo sy ny fiangonana zandry ny hiany antoko kitana satria tsy afaka ny androso ny firenena raha mbola misy ny fanavahana. Lalan'ny fikoanan-doha dia lalana makany amin'ilay fampihavanana satria ao agnatin'ny fikoanan-doha io zany mamoaka ny alahelony ny tsirairay hoe zao ny nataonareo anay zao ny nataonao anahy azonao io zany adevitra misokatra io zany hoe vérité zany zay vao réconciliation zay vao justice azonao zany hoe fahamarinana iny le 4F ihany le 4F ny FFKM ihany tany amin'ny 2013 ange dia efa nilancena izy igny fa io zany question d'homme de volonté politique ny manatanteraka an'io ka izay no mahatonga ana braqué foana lelangazy koa aminay mpanao politika ampiatsara velasy za agnatin'ny finako aminareo voaka malagasy zany zay ka magnentagna asika mpanao politika ampiatsara velasy aho zany mba tena etombosoany filamignana aloha fifankatiavasika eto Madagasikara no atao mba ho tombosoa ambonin'ny firenegna fa aza miandry firenegna hafa asika agnavotra asika eto fa andao aloha sika hagnano démarche asika samby asika na sy mitovy hevitra misy zavatra ray tokony hitovisagny dia ny filamignana. Miantso fitoniana sy filaminana ho tombotsoa ambonin'ny firenena indrindra amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena izao ny antoko kitany Madagasikara lalana makany amin'ny fampihavanana ny fikoanan-doha amin'ny pirenena ka ady hevitra misokatra no ahafahana manatanteraka izany. Lafo vao afatanteraka kosa taoriny tranga fahapoizinana ara-tsakafo ny tranga ny farany herinandro teo dia mbola nakatona avokoa ireo mpivarotra hani-masaka ao amin'ny fokontany Andranoro commune na Anteiroka. Efa eo ampikaroana vahaolana mikasika izany kosa ny ben'ny tanàna raha ny fanazavana efa nody kosa ny akamaroan'ireo marary taoriny ny fandraisana an-tanana azy ireo. Narcisy Karazafy sy Mathieu Princino no mitondra ny Antsipriana izay. Fianakaviana ampolony maro no voakasiky ny fahapoizinana ara-tsakafo tao amin'ny fokontany Andranoro commune Anteiroka ny farany herinandro teo raha ny fanazavan'ireo ny arambona dia vokatry ny fihinanana composé tamina sena iray no nitarika ny loza ora maro taoriny ny nanana ny sakafo no nipotra ireo soritra aretina.
dia nandeha mivavaka ny maraina dia tamin'ny 12 teo vao nietsika amin'izay ilay izy tonga dia mibalana be mihitsy dia naloloy be dia nandoa dia fanina be tsy mahita mihitsy ny maso fa tonga dia fanina dia tonga dia nentina tany manara-penitra aloha dia aveo tsy niraisiny tany tsotra fa tonga dia tany amin'ny asera dia tsara fa niray kosa aloha izy tena nafinaritra dia fa mbo tsy maninona tsony fa zany hoe fanipanina fotsiny amin'ilay tsy mihinan-kanina ola tena tsy mahinana mihitsy tsy mahinan-kanina mihitsy biscuit fa tsy mihinana rano fotsiny dia rano. Miisa 3 ireo nampidirana taty amin'ny CHU HIRA ary nivoaka omaly ny raiky amin'ny 3 tamin'izy ireo marary roa no mbola manaraka fitsaboana eto an-toerana ary ny fanazavana. Teo akaikina teo ihany ka bose paty hors-d'œuvre dia na baolina tsy nikotra teo nefa ny pitsony vao hoe narary kibo be dia mandoa dia be da be ny olona narary kibo sy nandoa teny dia izay ho nafatarana hoe le kôbose satria na le mpivarotra koa raha narary. Nambarany ben'ny tanàna fa iantohan'ny fitondram-panjakana ireo marary rehetra miisa 220 ary ho an'ireo izay efa nandovola kosa dia averina amin'izy ireo ny volana alohany. Tanana izay marary rehetra eto amin'ny fitondram-panjakana tena naiko ny fitondram-panjakana omaly fa tsisy mandovola ankoatran'izay izay manana faktura ny avanareo kaifa namoaka vola dia aterina any amin'ny commune faktura rehetra aterina any amin'ny commune zao ny faktura ny reto dia aprime ty dia aterina any amin'ny commune dia izay mameanty amin'ny minitra dia izay manaritra an'ilay vola ty rehefa zay hitanareo izy zao salama dia rehefa ilay olona no satria efa salama. Eo am-piandrasana ny valin'ny fitiliana ny menaka sy ireo santionan-tsakafo na inany teradoza atao amin'ny fokotany Andranoro ireo marary sy ny tompona ndraikitra amin'izao fotoana. Tontolo ny fahasalamana ny sitraka fitaovana fiarovana amin'ny fiparitahan'ny aretina maro samihafa indrindra fa ny mpox avy amin'ny maso ivonisinina androany ny AMAM na ny Association des médecins acupuncteurs de Madagascar. Nandray izany tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny trano fiasan'ny ambassadeur sinoa ny filoha lefitry ny fikambanana sady solombavam-bahoaka Dr Rakotoniana Lova sy ireo mpiara-miasa aminy. Aparitaka amina hôpitaly telo eto Antananarivo ireo fitaovana ireo raha ny fanazavana ka isitraka izany ny hôpitaly Befelatanana, ny hôpitaly manara-penitra Andotapenaka ary ny hôpitaly manara-penitra Anosiala district Ambohidratrimo. Ratsaivina ny orona tamin'ny taona 2007 ny AMAM mitoy ireo asa tanterainy izay misehatra amin'ny fahasalamam-bahoaka. Azo everina kosa hoy ny fanazavana ny anamafisana ny fiaraha-miasa ny fikambanana amin'ireo mpiara-miombonanto ka ivelatra kokoa amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahaiza-manao, ny fanakalozana traikefa ary ny sosialy maro. Fa vita hatramin'ny 5,700 ny fandavahana ny lalana eny Ambohimiandra ka nyroso avy hatrany tamin'ny fanoloana sy ny fametrahana fahatsondrany vaovao ny eo anivo ny jirama amin'ny izao andro faharoa isy ny fanamboarana izao voajany fepitona 3 andro nomena anatanterahana ny asa raha ny fanazavana. Amafisina kosa ny fitsinjarana rano amin'ny alalan'ny citerna ho an'ireo faritra voakasika sy ny fahatapahan-drano vokatry ny fanamboarana. Ny antsipriana izay. Mbola mikorontana ny famatsin-drano ary tapaka mihitsy izany ho an'ny faritra maro voakasiky ny fanamboarana fahatson-drano eny Ambohimiandra. Misy izany olana izany eny Ankadifotsy, Manjakaray, Soavimbahoaka, Nanisana, Ampasapito, Ankadindramamy, Ankerana, Analamahitsy, Ivandry, Soavimasoandro, Ambatobe, Masinandrina, Ambohitraraba, Ankadikely, Ilafy ary ny faritra manodidina rehetra. Mitory araka izany fitsinjarana rano amin'ny camion citerne amin'ireo faritra voakasika. Miditra amin'ny andro faharoa izao ny fanamboarana eny Ambohimiandra. Ambohimiandra ety isika izao arak'izao hitantsika izao dia mitohy amin'ny andro faharoa isika androany amin'ny fanoloana ireo fantsona efatranainy eto Antananarivo. Ambohimiandra moa dia fantatsika fa isan'ireo faritra tena ny anjadin'ny fahavelezan-drano betsaka indrindra
zao hitantsika izao dia manambara fa efa vita hatrany amin'ny 5 ny fandavahana ireo fantsona vaovao ary ireo fantsona tranainy dia efa tapitra voaentaka sy voala tamin'ny toerany daholo. Efa miroso amin'ny fanoloana sy fametrana fantsona vaovao araka izany eny an-toerana amin'izao fotoana izao ary voaja tanteraka ny fepitaona 3 andro anatanterana ny asa raha nambarany tompona andraikitra. Androantsika dia hiditra amin'ny fandona sy fametrahana ireo fantsona vaovao izay mirefy 520 metatra eo araka ny fandaharan'asa moa izay napetraka dia aharitra 3 andro sy 3 alina ny fanatanterahana izao asa izao ary hatramin'izao dia mbola maharaka ilay fotoana napetraka ny fandaharan'asa. Mbola tapaka ho an'ny fiara araka izany ny lalana Ambomiandra miaza ao Nakadindratombo sy Andohany Mandro 16 vokatry ny asa fanamboarana. Ny kodiaran-droa sy ny olona ihany no afaka mifamezivezy mandritra izany ka iantsona ny mpampiasa lalana rehetra isafidy lalan-kafa mandra-pahavitany asa izay tanterahiny. Raha ny fandaminana samihafa ho any avy any bypass Alasora dia ho Akadindratombo ny fiviliana. Fa 3 kilometatra sy sasany ny alavirana nanaovana ny azakazaka ho an'ny fahaleovantena 4 sy 2 saketa teny an-toerana ny akamaroan'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena. Niaraka nanao rodobe ireo ministera isan-tsokajiny ny ainga teny Antsonjombe ny azo ny kianjana Larby. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princhino mitondra ny Antsipriam-Baovao. Ny ainga teto amin'ny kolizion manala mahitsy ny azo any kianjana Larby ny azakazaka ho an'ny fahaleovantena ataony 4 sy 2 ny diabe ny firaisan-kina atao ary ny azakazaka dia nisy ny zomba niarahana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta notarian'ny prime ministre sy ny mpanolotsaina avo ny filohan'ny fanavaozana niaraka tamin'ireo mpiasa-mpanjakana rehetra zava-dehibe ny fanatanterahana ny hetsika toy izao ho an'ny firalahiana ny samy malagasy satria ankoatra ny fankalazana ny 40 taona ny fahaleovantena dia mankalaza ny fetiny ihany koa ny folo alin-dahy malagasy. Ny lalao androany ao anatin'ny fankalazana tanteraka ny fetim-pirenena malagasy. Ny fanatanjahantena dia anisan'ny fitiavan-tanindrazana mampivoatra ny firaisan-kina. Ny zavatra navoatra androany zany dia ny firaisan-kina ny tompona andraikitra rehetra, ny firaisan-kina ny FDS, Force de Défense et de Sécurité, satria ny 20 jona dia sady fety ny faha 20 taona ny tsanganan'ny folo alin-dahy. Zay firaisan-kina sy cohésion an'ny rehetrarehetra zay na ny tompona andraikitra rehetra zay no zavatra nafinaritra androany ary dia tena lalao ampirahalaina ankasitrahana tanteraka ny mpikarakara sy ny mpandray anjara rehetra. Ho mariky ny fitiavan-tandrazana no antony nanaovana ny fanamariana miavaka toy izao kosa ny prime ministre raha miara-mientana sy mirahina mantsy ny samy malagasy toy izao fanamariana ny fankalazana ny 40 taona ny fahaleovantena izao dia vetivety dia androso ny firenena. Ny zava-dehibe andrao moa zany dia le fanentanana antsika amin'le fitiavan-tanindrazana dia mifiarahana tena hoe miara-mirona antsika malagasy ray manontolo zay le hevitra tao ambadika le lalao hitantsika ny lalao teo tsisy mifandona tsisy mifamely tsisy naratra dia raha ohatra zay ny ataontsika malagasy mankalaza ny fetim-pirenena manompo an'ity firenena ity vetivety Madagasikara dia mandroso. Nitohy tamin'ny lalao ara-piralahiana ny hetsika ka ny fanandrina tamin'ny lalao baolina kitra ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ireo solombavam-bahoaka ary ireo miaramila ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena no nanokatra izany ny batan'ny fandresena tamin'ny sarono iray ny ekipan'ny présidensa sy ny gouvernemanta mbola hitory ampitso moa ity fifananana ara-panatanjahantena ity. Ilay sary vongana eo amin'ny tany efitry Nazca sy ny monumeny Yona Guni no afaka eloentina amintsika indray amin'ity androany ity. Sary goavana voasoritra ao amin'ny tany efitry Nazca ny Nazcalene sany atsimon'ny Peroa ity hitantsika ity. Mazava tsara io geologlypha ireo raha jerena avy amin'ny toerana ambony na avy amin'ny lanitra. Noforoan'ny mponina Nazca izy ireo teo anelanelan'ny taona 400 talohan'i Jesosy Kristy sy 900 taona taorian'i Jesosy Kristy ary maneho biby, zava-maniry, endrik'olona ary sary geometrika isan-karazany. Misy amin'ireo sary ireo no 100 metatra ny habeny.
voatahiry tsara nandritra ny taonjato maro izy ireo no ny toetrandro tena maina sy tsy be rivotra ao amin'ilay faritra. Anisan'ireo malaza indrindra ny sary ny gidro, ny kolibri, ny condor ary ny ala. Araka ny fikaroana nataon'ny paisiansa dia mety misy heviny ara-pivavahana na ara-kolontsaina ireo sary sy tsipika ireo. Amin'izao fotoan'izao, voasokajy vakoka iraisam-pirenen'ny UNESCO ny Nazca-Lins sary manintona mpitsidika maro maneran'izao tontolo izao noho ny mahamistery sy ny akanton'izy ireo. Any ambanin'ny ranomasina ny atsimon'ny Japon no misy ny monument de Yonaguni izay rafitra goavana miafina hita eo akaikin'ny nosy Yonaguni. Ilay mpilomano japonais Kiyashiro Aratake no nahita azy tamin'ny taona 1970 raha izy nanao fikaroana tany ambanin'ny ranomasina tao amin'ny faritra io. Nasarika ny sain'olona avy hatrany ilay toerana noho ny endrika geometrika maro hita ao aminy toy ny tohatra, lavarangana ary toerana malalaka izay mampatsiahy piramida na tanàna tranainy rivotry ny rano. Hatramin'ny nahitana azy dia mbola mampiady hevitra ny paisiansa ny tena niavian'ny monument de Yonaguni. Nisy ireo milaza fa vokatry ny natiora, noforoan'ny horohorontany, ny fikorian'ny rano ary ny fikikisan'ny vatolampy nandritra ny taona narivony maro. Ny hafa kosa mihevitra fa mety nisy olombelona nanamboatra na nanovam-pano tamin'ireo rafitra ireo fahiny tamin'ny fotoana mbola ambany kokoa noho ny ankehitriny ny avo ny ranomasina. Tapitra ny fampalalam-baovao-tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany sorana teknisianina sy namana mpanao gazety niaraka nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.